Vaovao mampalahelo resaka fanapozinana ara-tsakafo. Teny Ambohimalaza moa no niseho ity tranga mampalahelo ity. Fety no natao nefa fahoriana no azo setrin'izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovao hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndahoary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitenako amin'ity andro androany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika resaka fanapozinana ara-tsakafo no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity. Efa fanao matetika rehefa misy lanonana tiana ho karakaraina ka tiana hanotrokotroka ilay lanonana dia maka anirony espace na ihany koa toerana mba tsaratsara azo hanaovana fety aman-danonana isan-karazany irony. Amin'izay mantsy mba ry zareo tompony espace no mikarakara ny sakafo rehetra izay ho aroso amin'ireo rehetra nasaina mandritra izay lanonana tiana ho atao izay. Matoky tanteraka ny tompony lanonana ary tsy manampo ninninna ny hitranga ao ambadika an'izay rehetra izay satria ny espace raha teo dia efa manana ny trakefany amin'izay fikarakarana lanonana isan-karazany izay ary ireo rehetra nasaina kosa etsy andaniny dia tsy manana ahiasy na ihany koa heritreritra amin'izay mety ahazona poizina isan-karazany ao anatin'izay lanonana sy ny fisakafoanana ao anatin'izay espace izay nofain'ireo tompony fety izay. Teny Ambohimalaza no nitranga ity tranga izay tena mampalahelo tao Antananarivo renivohitra ity. Folo tamin'ireo olona 10 nanatrika ny fety Tsingeritaona nahaterahana teny amin'ny toeram-pilanonana iray teny Ambohimalaza ny farany herinandro teo no namoy ny ainy noho ny intoxication alimentaire. Rehefa niroso ny sakafo dia nisy olona iray nitaraina hoe marary mafy ka nientina namonjy ny hopitaly saingy maty teny am-pandehanana. Nisy tamin'ireo olona hafa izay niara-ny lanonana sy ny sakafo no nitaraina ihany koa avy eo hoe misy marary any anaty any mandoa tsy mahita ny masony ary fanina sy ny sisa. Nentana namonjy toeram-pitsaboana avokoa izy ireo saingy indrisy fa efa tara loatra. Folo no fantatra fa namoy ny ainy. Misy ny fianakaviana iray voalaza fa namoy ny zanaka 4. Efa nandefa iraka nijery fotony ny zava-misy eny amin'ilay toerana nanaovana fety ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Taorian'ireo folo izay voalaza fa namoy ny ainy ireo dia mbola maro no ahina ny ainy ary miady mafy amin'ny fahafatesana. Nanome baiko ny hanokafana avy hatrany ny fanadihadinina mikasika ity raharaha ity ny generalin'ny komandiny ny farim-piadidiny ny gendarmeria Antananarivo ary manentana an'ireo mpivarotra hani-masaka sy mpikarakara sakafon-danonana ny gendarmeria ny amin'ny fitandremana tanteraka ny sakafo arosy amidin'izy ireo. Hanaramaso tsara ireo kojakoja landaty tsy ampiasa na hitahiry sakafo simba na mialinandro, hijery tsara ny kalitaon'ny sakafo. Obligation'ny mpikarakara sakafo toy izao ny manandrana na mitendry mialoha ny sakafo izay ho arosony ho an'ireo rehetra izay tonga hanotrona ny lanonana izay. Raha ny vaovao izay nivoaka mantsy dia 20 ka hatramin'ny 30 taona eo ireo izay namoy ny ainy ireo. 7 no isan'ireo olona nihinana ilay sakafo ka voan'ilay fanapozinana avokoa. Sarotsarotra ny fitsaboana satria efa ao anatin'ny état critique avokoa ireo marary izay nentina teny amin'ny hopitaly ireo. Tsy ny tompony espace no maty fa ny zanany iray izay isany voasa tamin'ilay lanonana ihany koa. Ny zanany iray kosa mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Isany manaraka fitsaboana ihany koa ilay traiteur. Miahiahy fanapozinana na empoisonnement ny havan'ireo maty fa tsy hoe fanapozinana ara-tsakafo na intoxication alimentaire tsotra izao. Efa mandeha moa ny fanadihadiana araky ny nambaran'ny gendarmerie am-pirenena amin'izao fotoana izao mba hahafantarana inona marina no tena tao ambadika an'ity loza izay tsy fahita firy ity. Ao anatin'ity resaka fanapozinana ara-tsakafo ity hatrany dia fantatra mantsy fa namoy ny ainy ihany koa i DJ Kekasusi. Izy izay isany nanafana ny lanonana nandritra io lanonana izay natao teny amin'ny espace teny Meritse Tosika io. Tao ihany koa i Stefy
talohany nialany ny ainy izany hoe talohany nahafatesany dia nandefa story tao amin'ny Facebook ny moa ny tenany izay efa niady mafy tao anatin'ny aretina vokatra izay fanapozinana ara-tsakafo zay jesosy mba sitrano zahay hoy ny nambarany hatrany tao amin'ny story tao amin'ny compte Facebook-ny ny talohany nahafatesany marina fa isan'ireo namoiny ainy tamin'ilay fanapozinana ara-tsakafo teny meritatotsika ihany koa ny tenany izay nivoaka ny asjera ny anio tolakandro ny razana ka andrasana eny Lasora amin'io alina ary entina any an-tanindrazana any Fandrina kosa amin'ny andron'ny rahampitso mankahery ireo fianakaviana manamanjo rehetra voakasika ny fanapozinana ara-tsakafo ainganeho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony fa mahakasika ny fanadihadiana ny tena ahafantarana ny zava-misy marina nandritra ity fanapozinana ara-tsakafo ity kosa dia aoka mba izay tena marina no hivoaka ary aoka mba tsy handefitra amin'izay raha ohatra ka tena nisy tokoa izay resaka empoisonnement izay nandritra izay fikarakarana ny sakafo aroso amin'ny lanonana izay fa tena famonon'olona izany raha toa ka tena misy marina tao anatiny ireo efatra ao anatin'ny fianakaviana iray izay niara-namoiny aina rehefa nanontaniany mpitsabo dia brochety no tena nohoan'ny iray tamin'izy efatra ireo ary io no tonga voalohany sy no demando voalohany raha ny fanazavany hatrany samy manana ny zavany hoaniny kosa ireo namoiny ainy nisy ihany koa ny nitondra sakafo nody izay niteradoza hoan'ireo tany an-tokatrano tena mampalahelo ny trangan-javatra izay niseho ity ary tranga izay tsy mbola fahita tao anatin'ny 20 taona mo izao niseho teny meritsetosika izao raha io isa izay navoaka izay manodidina ny folo eo no matio dia azo lazaina fa mety tsy hijanona amin'io isa io ny isan'ireo hamoiny ainy raha toa ka mbola mitohy ny eta kritika izay mahazo an'ireo izay mbola marary eny amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao ka mbola manahy mafy ihany koa ny fianakaviana ireo rehetra izay niditra hopitaly amin'izao amin'ny ainy izy ireo noho izay izy ireo ao anatin'ny eta kritika izay ka dia hoentintsika mbavaka ary ireo rehetra izay mbola marary any amin'ny hopitaly ireo mba tsy hamoiny ainy sanatriany vava ary mba ho sitrana soamantsara izy ireo amin'izay eta kritika izay mahazo azy ireo izay ary hita ihany koa fa tena efa miezaka manao aintso-zavatra ihany koa ny mpitsabo izay miezaka mitady vahaolana rehetra amin'ny mba hampasitrana izy ireo zay noho izay izy ireo fa tafiditra ao anatin'ny eta kritika noho ny fanapozinana ara-tsakafo izay nahazo azy ireo izay zay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa